fananganana ny orinasa SMDG sy ny SMA ny fianakaviana sy ny olona akaiky ny ben'ny tanàna ny mahazo tombony. Mpiasa mpandrarany ministera ny fahasalamam-bahoaka nanatsahatra ny asany mihitsy aloha. Krizy ara-tsosialy sy ara-toerena tsy mahavita mamaha izany intsony ny fanjakana hoy Ralson Roger. Ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantranonao no sady hiara-bakanao amin'ity arivany alakamisy 1 martsa 2024 ity. Tonga sondry ianao atao anatin'ny famparalambavao ny fahitalavitra ny MBS ko dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Tsy miamatra amin'ny fitakiana ataony ireo mpiasa mpandrara eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tsy mijanona nitsika hoy izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiana. Ando miaratiana tahirinena. Efa herinandro zao nanao ny fitakiny dia ny anatsarana ny karama izay tsy niovatra amin'ny taona 1790 sy ny fampidirana mpiasa raikitra ireo mpiasa antselika ireto mpiasa mpandrara eto anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireto. Betsaka ireo mpiasa ny fahasalamana nanao ny fitakiana ny taona 20 ary niva saingy tsy mba tahaka izay an'izy ireo raha ny fanazavana ny teo ihany ny teo tsy maraka ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao intsony ny vola ray sy ny sambolana. Tsy misy olona mahavita miasa ka nohon' izany hoy izy ireo ka nanapa-kevitra ny anatsahatra ny asa tanteraka ireto mpiasa ireto. Ny 5 aprily izao no andinihana ny mahakasika ity raha ity saingy tsy hijanona mihitsy ny hetsika. Hoe amin'ny 5 avril zao izy no dinihana ao amin'ny science plenaire amin'ny CESOP. Nefa moa efa ela ihany ny fampiresahana zay dia tsy mbola nisy vokany. Dia noho izany miahiahy foana ny syndicat rehetra manerana ny nosy patonga ny le 5 io tena hoe andeve le 5 io sa tsy andeha io. Zay mahatonga anay hoe aleo ny aloha tsy janona mihitsy aloha fihetsiketsehana patonga ny le 5 io. Dia hita eo hoe voatazona ve ny teny nomeny ministera anay mikasika ny 5 avril io tompoko. Izay aloha tsy manony asa mihitsy ka satria zany hoe ny ain-dehibe nay mihitsy no mahatonga anay mitsangana efa ho eninandro amin'ny androany zay nitsangana ny ain-dehibe nay mihitsy mahatonga zay tsy mety miamatra amin'ny fitakiana tompoko. Zay zany mandeha miasa isan'andro nefa zay olona nona zay mahatonga anay hoe aleo ny aloha vokisana aloha ny kibo vao zay vao afaka mampandeha ny asa. Ny eto Antananarivo zao isaka ny direction centraux rehetrarehetra sy ny CSU rehefa asa mahakasika ny admin mijanona daholo. Ny asa zay ohatrany hoe misy resaka taratasy taontsika hoe fikirakarana vola. Dia ohatran'ireny ohatrany taontsika hoe fandraisana an-tanàna marary misy taratasy daholo reny. Dia reny zany aleo natsahatra mihitsy aloha. Fa fisaboana mandeha foana satria ny corps médical mendraikitra ny Mariana fa tsy ny eto Antananarivo ihany fa saika ireo mpiasa mpandrara manerana nosy mihitsy no manao fitakiana ka manatsahatra ny asa eny anivon'ny toeram-pitsaboana sy ny biro mpanjakana momba ny fahasalamana. Fatahorin'ny fitokonana nataony mpitatitra ao anatin'ny zotra de izay mampitohy ny Ivato, Ambohitra Atrimo sy Alakamisy. Ny alatsinainy lasa teo dia nisy ny fivoriana nataony teo anivon'ny ATT, ny kooperativa ary ireo tompon'andraikitra voakasika izany omaly alarobia. Tapaka tamin'ny fivoriana fa tsy mbola azo atao aloha ny mampiasa ny seza volamena na ny ilay atsotsika hoe strapotin izany. Tsy maintsy mampiasa arovava sy arorona ny mpamily ary ny mpanampy ny mpamily ary ny mpandeha. Ary mbola voatazona ihany koa ny fampiasana ny visière ho an'ny mpanampy ny mpamily. Izany natao dia ho fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 any anatin'ny fiara fitateram-bahoaka. Hoentitra moa ny fanaraha-maso ary azo sazenjana ireo izay miny mandika izany. Ankina amin'ny kooperativa kosa ny fanasasiana ireo izay mandika lalàna amin'ny fanariana olona sy ny fiodinana andalana ny zotra de izay azahoana fitaranana maro makasika izay tranga izay. Faisan'ireo sehatra tena ahitana trangana kolokolo be ihany koa ny tontolo iainana ary miseho amin'ny endriny maro samihafa izany. Napetraraka izany ny tetikasa ahafahana miady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana antsokosoko sy tsy ara-dalàna ny arena voajanahary eto Madagasikara. Ando miaratiana tahirinena.
Mandidina ny 400 taona ny bolabolana andramena sy ny vombona naondra ny Madagasikara hatramin'ny taona 2014 raha ny taremarika navoaka ny trafika. Ny 730 amin'ireo izany hoe ny 450 taona no ara-dalàna. Ny rongatra izay tsy izy ihany koa ny fanondranana tsy manara-dalàna ny sokatra teto Madagasikara. Teo anelanelany taona 2020 sy 2020 dia efa mananika ny 1040 ireo tratehaka raha io taremarika io hatrany. Misy ny lalàna eto Madagasikara mandrara sy manasazy ireo manao ity fomba ratsy ity saingy goragora ny fampiaranjany ka mampahazo vany ireo fanitry be ny firenena. Misy endriny maro ny fitrangan'le kolokolo ao anatin'le hoe fitrandrana ny arena voajanahary araka ny tenineniko teo hoe mety hatrany manomboka ny fotony satria any ny angalana anazy mety hoe misy hoe zavatra tsy tokony trandrahana azahoana permis ohatra izany zao dia efa endrika kolokolo anankiray any fitanterana reny zany efa fantatra hoe tsy tokony trandrahana nefa rehefa hita mandeha oviana zao nisy hoe taxi bosy nitatitra sokatra dia ahoana ny ahafahany manao an'izany raha misy ny contrôle ny andalana mety misy kolokolo koa zany manamora an'izany ka hatrany amin'ny hoe mivoaka any amin'ny seranam-piaramanidina zany ohatra ny biby na any amin'ny sambo ny hazo nefa tsika tokony hoe manana contrôle mety misy kolokolo koa zany misy maro misy endriny maro matombola misy reny zavatra reny dia tsy ampy zany fampiara-lalàna ka le fampiara-lalàna dia misy amin'ny ambaratonga ny maro hatrany manomboka ny fotony lalàna mifeny faritra rovana ny fitrandrahana ka miakatra hatrany amin'ny atoko hoe ny lalàna fantatsika koa zany hoe lalàna iraisam-pirenena ohatra ny voasikajo isan'ireo firenena manana ny maha izy azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fananana arena voajanahary samihafa i Madagasikara. Ny 900 ny zava-maniry sy ny biby dia tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Tandindomindozana nefa izy ireo no ny kolikoly izay malomevahana ny fanondranana tsy manara-dalàna izay miteraka voka-dratsy maro na izany eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana na ny ara-toekarena sy sosialy. Mitakezaka sy fandraisana andraikitra miainga ny fotony no ahafahana manafoana ity fomba mamoetra ity. Antony lehibe nametrahany mpiantsehatra momba ny tontolo iainana sy miady amin'ny kolikoly samihafa, fiarahamonim-pirenena, tetika asa iray miady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana arem-pirenena tsy ara-dalàna. Iarahany ny rehetra manatanteraka izay vatsiana istampandrara Amerikana momba ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny taona 2020. Teboka telo lehibe no atao laharam-pameana ao anatin'izany dia ny fanamafisana ny fampiaran-dalàna sy ny fahaiza-manao ny mpiantsehatra samihafa ary ny fanentanana isy ny fiara-miasa. Nisy tamin'ity androany ity ny fivoriana fankakevitra ny arahan'ireo mpiantsehatra rehetra androany tetsy Anosy nandiniana ny fampiarana ity tetika asa ity. Faranatao anatsarana ny fitantanana ny parkina eto Antananarivo renivohitra ny nanangana ny ben'ny tanàna ilay antsoina hoe Société municipale de gestion digitale na ny SMGD dia fanomezana tombotsoa manokana ny fianakaviany sy ny olona akaiky azy no tena ao ambadika. Tahaka izany ihany koa ny Société municipale d'assainissement na ny SMA izay nolazaina fa ama ny olany fifangongon'ny fako nefa teo voamaika aza mitombo ny fako mifangongo eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy vaovany ben'ny tanàna ny olan'ny parkina sy ny fako nandritra izay fitoam-pitondrany izay voamaika aza mikoroso ny fitantanana Antananarivo renivohitra. Onja laraina ranavy manana sy toky Ramarola. Viana sy olona akaiky ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra na nandray tsy toaina ihany no mitantana ny orinasa lazaina fa orinasa ny commune Antananarivo renivohitra dia ny SMGD sy ny SMA. Manjaka ankitrano trano mba ahafahana manafina ireo izay tsy mety rehetra ataon'ny ben'ny tanàna sy ireo olona akaiky azy amin'ny fitantanana ny commune. Ny orinasa SMGD izay nitalain'ny kabinetra ny Gira Zafindralamby angy no sady filohan'ny filakevim-pitantanana ao amin'ity orinasa ity. Ity farany izay voalaza fa manana roam-pihavanana amin'ny ben'ny tanàna. Ankoatr'izay dia anisan'ny mpikambana ao amin'ny filakevim-pitantanan'ny SMGD ihany koa ny Ralahany Frederic Arabesahala.
raha tsy aivina dia tamin'ny volana avril taona 2024 no nananganana ity orinasa ity izay nentina nanolona n'izy parka teo aloha. Tamin'ny fotoana nananganana ny SMGD dia nolazaina fa anatsarana ny fitantanana ny parkina eto Antananarivo renivohitra amin'ny fitsanganana kanefa dia mifanohitra amin'izay aloha ny zava-misy amin'izao. Saky ahitana sora-baventy sy fitokonana mahakasika ny resaka parkina ny ankamaroan'ny tanàna eto an-drenivohitra toy ny eny Amparibe, Ankadifotsy sy ny maro hafa. Fifanarahana karazan-droa no nataon'ny SMGD sy ny commune Antananarivo renivohitra. Voalohany amin'izany dia voalaza fa ny SMGD dia natao hitantana ny parkina sy ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Kanefa polisan-jato amin'ny vola miditra dia makany amin'ny kitapom-bola ny SMGD avokoa ary ny polisan-jato ny an'ny commune. Raha toka mampiditra vola 100 tapitrisa araka izany ny parkina sy ny tsena eto an-drenivohitra dia 900 tapitrisa amin'ireo lasa ny SMGD avokoa. Ity orinasa ity izay fianakavian'ny ben'ny tanàna sy ny olona akaiky ny tena no mitantana azy. Fitsinjovana ny tombontsoa ny fianakaviany ny tena himatimatiasan'ny ben'ny tanàna any ka tsy magaga raha mikorosofana amin'ny fitantanana ny commune. Fifanarahana faharoa nataon'ny SMGD sy ny commune ihany koa ny mahakasika amin'ny fitantanana ny vola miditra ao amin'ny commune. Araka ity fanarahana ity dia ny 300 ny vola miditra ao amin'ny commune dia makany amin'ny SMGD ihany koa. Araka ny loharanom-baovao dia tsy misoratra ao anatin'ny nananganana ny SMGD akory ity asa faharoa iandreketana ity, izany hoe activité fictive ny SMGD izany ny fitantanana ny vola miditra ao amin'ny commune. Fa mbola anisan'ny olana goavana tsy voavahan'ny ben'ny tanàna ihany koa ny mahakasika amin'ny fivangongon'ny fako eto an-drenivohitra na dia minimandany fisian'izany azy izy. Ny SMA na ny Société Municipale d'Assainissement izay nasolon'ny Samva teo aloha noho ny filazana fa tsy voavahan'ny mpitantana ity orinasa ity ny olona amin'ny fako eto Antananarivo. Nefa manao ahoana ny zava-misy eto amin'izao? Afaky ny SMA izay orinasa natsangan'ny ben'ny tanàna ve ny olona amin'ny fako eto an-drenivohitra? Iaraha mahita amin'ny fako mivangongo eto Seroa amin'ny toerana maro toy ny eny Anosy 67 hectares, Anosipatrana sy ny maro hafa. Ny etsy Anosipatrana Andrefanaza moa dia lasa tobo fanarian'ny commune Fako Vonjimaika. Ny vahoaka no mijaly miaritra amin'ny fofona sy ny loto. Ny mpitantana ny tanàna kosa migalabina tsara amin'ny mikipitsy mijery izany. Milaza ny ben'ny tanàna fa midina ifotony andro aman'alina ety Anosipatrana misy ity fako be ity ary mbola anao mafisiny fa tsy misy trano eo manodidina izany. Kanefa raha mahita fa tsy miala 10 metatra ny trano fonenan'ny olona akory no misy izany. Ny etra alaina miakatra ihany kanefa tsy misy tamberim-bidy mipaka amin'ny vahoaka akory izany. Fa anisan'ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevi-pitantanan'ny SMA mpanolontsain'ny tanàna Lalatina Ravololomanana. Tsy mahagaga araka izany ireny fiatsy ny miaro botolo ny ben'ny tanàna na dia fahita izao aza fa tsy mahomby ny fitantanany. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia tsy nandalo tamin'ny mpanolontsain'ny tanàna akory ny fananganana ireo orinasa roa ireo. Kanefa raha voafaritry ny lalàna 412 tsipika 20 ao amin'ny 540 izay nasipantsina tamin'ny lalàna 512 tsipika 409 dia tokony handalo solanin'ny mpanolontsaina ny fananganana orinasa toy ny SMGD sy ny SMA. Tsy izay anefa ny nataon'ny ben'ny tanàna. Vavaon'ny trangam-piarahamonina zazakely iray 7 taona monja no maty no vonon'ny ray izay niteraka azy ny alina alatsinainy ifo maly talata teny Antsalovana teny Domadinika. Efa nodimandry ny ren'io zaza io ary sy ny dadany irery no sisa miara-mipetraka. Araka ny voalazan'ny prin-tanàna amin'izy mianaka dia manana areti-tsaina ilay raim-pianakaviany ary nisy fiatsehana izy tamin'ny fotoana namonoany ny zanany. Raha ny angam-baovao dia nitsatohan'ny rainy tamin'ny lefina nafaty ity zazalahy kely 7 taona monja ity. Malona izany dia nametraka fitoriana ihany ny avan'ny ilain'ilay zazalahy. Efa nosamborina sy nalefa avy hatrany teny amin'ny polisy misahana ny eloka be vava moa ilaina vandoza. Vavaon'ny kolontsaina dia tanterahana anio ny fankalazana ny farantaona malagasy izany. Maro ireo hetsika toy ny isam-bohitra any amin'ny faritra sy ny eto manodidina n'Antananarivo fao fiombonana sy fanajana ny efa nisy hatramin'izay dia etsy amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina no entina anatanterahana izany. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Raha pitso 2 aprily no tsinana ny volana, izany hoe raha pitso no manomboka ny taona vaovao ho an'ny malagasy na ny alamady. Maro ny tsy mahalala sy mankalaza azy ity isika malagasy noho ny antony maro. Kanefa tsy vitsy ihany koa ireo olona liana sy mifety izany andro izany. Rehefa mifanitsy ny volana, ny masoandro, ny tany ao amin'ny tokombitan'ny alamady dia izay no ahafantarana fa mitsingerina ny taona iray. Maro araka izany ireo fomba tokony atao mandritra ny fankalazana.
rehefa avy nydio avy nandro madio tsara amin'ny fidiovana zay fanalana ny ratsy ny tsy fahombiazana rehetra dia mba miaraka faly miara mikorana misaotra an'Andriamanitra hitsena n'izany taona vaovao zany. Misy ny fandraisana ny afo tsy maty tonga eto toerana ny afo tsy maty dia io indray no aparitaka ho zaraina amin'ny vahoaka. Tolotra ny afo tsy maty dia miodina manodidina ny kianjaben'ny Mahamasina manao ny arendrina mba ho endriky ny fanilo manazava mandroaka ny ratsy arendriky Andriamanitra izay mitasy manazava ny lalana. Vita zay dia korana parain'ny andro eto amin'ny kianjan'ny kanto amin'ny Mahamasina azy dia teto Mahamasina nanaovana ny lanonana hatramin'izay fahampanjaka teto ny namorinany vahoaka teto nanaovana ny fandroana dia zany indrindra ihany koa no mahatonga anay foana misafidy hoe eto Mahamasina no tanterahana fa be dia be ireo vohitra rehetra izay mankalaza fety ny andro lanonam-be ny andro dia samy manao. Tsy tokony ho adinoina hoy ny mpandala ny fomban-drazana ny kolotsaina izay maha-izy azy ny tena afaka mpandrosoana tsara ny firenena izany. Ny vanim-potoana sy ny teknôlôjia ny miova fa ny fomba mampiavaka mila hajaina hatrany. Ny civilisation tsy manova firazanana fa manovy leo ambony an'izay tsy mifanohitra aminy. Ninana tamin'ny loviravikazo ny razantsika ninambary, ninana tamin'ny odikazo ninambary, ninana tamin'ny duralex minambary, minana amin'ny inox minambary, minana amin'ny bakolo minambary, zany hoe voatazona le kolotsaina finanambary fa ny fandrosoana sy ny fitaovana no miova fa ny soatoavana ao foana. Faharoa manaraka an'izany ny zavatra rehetra izay tsy manohitohina ny fomban-drazana sy ny fadin-drazana ka hampihetrasina ny firenena dia azo atao avokoa entina hampandroso azy satria taranaka miaina ao anatin'ny vanim-potoana isika ary taranaka manaraka ny volon'andro rehetra mihitsy saingy tsy manova na manary ny maha izy azy ny tena. Mbola anatin'ny fankalazana sy ny fety hatrany eny amin'ny kianjan'ny kanto ho an'ny rahampitso voalohan'ny volana aprily. Mitohy hatrany ireo seho ara-kolotsaina maro samihafa izay arahana kabary tsy sodrano hifantombiasam-pitenenana ho raisin'ireo ray aman-dreny ary farana amin'ny Iragasy izany mandra-parivony andro ho an'ny rahampitso. Natapakaran kosa ny isan'ireo olona marary ny tuberculose hatramin'ny sy ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia mampihena ny hery fiarovan'ny vatan'olombelona ny coronavirus ary izay no mahatonga io tafiakarana io. Marary vavao 5,000 ny voamarina fa tratran'ny tuberculose tao anatin'ny herintaona. Sitrana ny 2,20 isanjato amin'ireo marary ary namony ihany kosa ny 4 isanjato raha ny taremarika navoaka ny mpitsabo hatrany malona ny fahalavan'ny fotoam-pitsaboana ny tuberculose izay maharitra enim-bolana dia 8 isanjato no tsy mahavita ny fitsaboana hatramin'ny farany izy ireny izay mora mamindra ny otrikaretina amin'ny olona hafa. Ny pejy mbavao ny Toekarena mbola ao anatin'ny krizy ny tontolon'ny fizantany eto Madagasikara. 2 taona latsaka kely tsy afaka niarina betsaka ny lesoka mila arenina Europianatra misehatra amin'ity tontolon'ny fizantany ity izay niresaka tamin'ny Ravorazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Tsy mbola nahita mba olana hatreto ny fisokafan'ny sidin'ny Gasikara tanteraka. Voamaly no tokony indray ireo mpisehatra manodidina ny fizantany tany Sainte-Marie nangataka ny ampitomboana ny sidina mampitohy an'i Madagasikara. Ankoatra ny tsy fahaiza mitantana nefa efa nisy ireo zavatra tsy tomombana talohan'ny Covid-19. Raha ho an'ny mpianatra aloha zao dia be da be ny infrastructure tsy ampy fa ho an'ny globalité an'ilay tourisme mihitsy io infrastructure ny tena problème satria ny lalana eto amintsika zao tena efa ratsy. Ny accessibilité sy ny sécurité koa tsy andany mbola ao anatin'ilay izy. Risque ihany satria le secteur mbola velatra be, mbola vitsy ny mpisehatra ao anatiny ary tsy ampy ary. Dia moa zay koa dia manam-pandriana hoe ampivoatra le tourisme eto Madagasikara. Amin'ny fianarana aloha dia basika be ny tena fiseho an'ilay izy fa misy zavatra tena tsy ampy ihany nefa satria raha visite sur terrain fotsiny zao dia efa tsy ampy be ho anay dia lasa ohatrany hoe lasa théoriquement fotsiny ilay izy fa mila ampiana kely zany ny descente sur terrain raha ho anay manokana. Ny solution mba hoe ahafahana mivoatra le tourisme raha eo amin'ny lafin'ny infrastructure aloha zany dia mila ezahana mba hivoatra le izy any amin'ny toerana samihafa tsy mijanona amin'ny toerana iray ihany. Tena hitako tsy ampy izao visite sur terrain hoe tena tonga dia makany amin'ilay toerana mihitsy izay manao pratika ny fianarana ataonay. Izay no olana kely amin'ny fianarana. Hita ho miaratsy tokoa ny kalitaon'ny fampianarana eto amintsika ny eny amin'ny anjerimanontolo, ny fitakiana ny vatsim-pianarana, ny rivo-doza, ny aretina no anisany mampikatso izany. Tsy manam-pidina nefa ireo sahirana fa tsy maintsy mandrato fianarana eny amin'ny Université Mpanjakana.
ireo misafidy ny anatra any amin'ny tsy miankiny indray misy ny teti-bola tsy maintsy ananana ahavitanany fianarana atony eo amin'ny tontolo ny fizahantany avaolana namaritra no takian'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny fanjakana malagasy anarivon'ireo miantehatra amin'ny vahiny eto amintsika tazanympotsiny anefa ary tsy mahazotosika amin'ny fanjakana kory izy ireny. Ny vaovao maresaka irasam-pirenena dia nikadona atao amin'ny seranam-piaramanidina tao Addis Abeba ireo teratany Etiopiana anjatony nampodiny ny fanjakana Etiopiana. Andiany voalohany amin'ireo Etiopiana manodidina ny Iraetsy monina any Arabia Saodita ka ampodiana any an-tandrazany ireto tonga ireto. Onja lalaina Ranavy Manana sy Tokira Marola. Olona manodidina 700 eo izay zazamambehivavy ny akamarony tamin'ireto teratany Etiopiana nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Addis Abeba izany antontanisa navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena misahana amin'ny fifindramonina na ny OIM. Ny fiara-miasa ny fanjakana Etiopiana sy ity fikambanana ity no nahafahana nikarakara ny taratasy nampodiana ireto Etiopiana no natany Arabia Saodita ireto. Ankoatr'izay dia niantoka ny fanomezana sakafo sy trano vonjomaika ary fanampiana ara-pitsaboana ho an'ireto olona 700 reto ihany koa ny OIM. Nanambara ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny Etiopiana fa olona manodidina indray hetsy mbola ampodiana atao anatin'ny 7 ka hatramin'ny 12 volana ho avy. Izany no atao dia vokatry ny fifanarahana no soniavina vao aingana teo amin'ny firenena roa tonta dia Etiopia sy Arabia Saodita izany. Faly izay efa tafaverina ny tanindrazana ihany hoy Medina, tovovavy Etiopiana 17 taona ary nigadra enim-bolana tany Arabia Saodita. Mbola maro ty vehivavy ty ny lehilahy mpiray tanindrazana aminy no mijaly eny am-ponja any amin'ity firenena Arabo ity. Tsy voahaja ny zon'olombelona indrindra fa ireo tsy teratany Arabo tonga miasa any Arabia Saodita ary fikambanana iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona maro no efa niampanga ny Arabia Saodita mahakasika izany. Anisan'ireo nitondra faisana tamin'izay tsy fanajana ny zon'olombelona izay ireto teratany Etiopiana nampodiana tanindrazana ireto. Etiopiana manodidina 5,7 eo no mipetraka any amin'ny fanjakana Saodiana ary 5,7 amin'izy ireo dia niditra nitsokosoko tany avokoa. Na tsy ary manokana ireo martiora nitolona ho an'ny ametrahana ny fitantanana federaly teto Madagasikara androany ireo avy eo amin'ny nivon'ny RMDM ka tonga nametraka voninkazo tetsy amin'ny sampanana etsy Sonerana toerana izay nitifirana ireo londoan'ny mpisorona ny 1 Martsa 2017. Fotoana izao hamerenana ny fitantanana amin'ny vahoaka hoy izy ireo. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Vanim-potoana iray isan'ny nanamarika ny tolona nisy teto amin'ny firenena ny 1 Martsa 2017 izay nitifirana ireo olona niady ny ametrahana ny fitantanana federaly. Raha nandrika no niseho ny andron'io tetsy amin'ny sampanana Sonerana. Ny manao meeting ary Ambozatovo zany ry la Gaston Sarmoza zone dia nitaritina avany zany hoe nitondra ny constitution fédérale teto. Rehefa avy eo i Moza zone taria dia hoe mipetraha eto tareo fa za no andehany izy la Gaston. Izy nahodiny ohatran'izao igny tonga dia variraraka dia valo ny matiny teony eo dia naratra misy 5,000 leto amin'ny hôpitaly dia maty teony eo ihany la Gaston fa i Moza zone naratra i tongony. Ka androany zany feno 30 taona zany dia sarona reo olo niady ho an'ny firenena anao an'ilay lampanorenana federaly. Tonga ny fotoana ijoroana sy adivana indray ahafahana mametraka ny fitantanana eny fotony. Mba ireo vahoaka mihitsy amin'izay no higoka ny tombontsoany sy afaka hampandroso ny faritra misy azy avy. 30 taona lasa zany ny dinan'io lerana amin'izay zany zao izay no takinay an'le conférence au sommet andinina zany lalam-panorenana zany andinina ny refondation. Raha ohatra ka tena tafapetraka tamin'io 30 taona lasa io tamin'ny 92 lalam-panorenana fédéral zay miainga amin'ny fotony miainga amin'ny fizarana ny arenim-pirenena soatran'izao ny firenena sika. Madame Bezaza mitoy hoe état régional zany anazy any amin'ny région ny état fa sy état fédéral aty amin'ny province fa midina any amin'ny région. Zay midika fa eta-etam-bahoaka ny hanovana an'io lalam-panorenana état régional sy état fédéral. Ny tanjona dia ny ametrahana fitantanana mitovy eo amin'ny faritra rehetra misy eto Madagasikara mba tsy higaza ny fanjakana fohy be intsony ny fitantanana ny vola fa samy hizaka tena avokoa ny faritra. Iantoka ny fampandrosoana ny fotony vahoaka tsirairay ka afaka mamokatra sy mamely tena ny isaky ny commune.
Nisy arak'izany ho an'ny androany ny fanaterana voninkazo toetsy amin'ny sampanana sonerana toerana izay nafatesan'ireo martiora ny ady ho an'ny fametrahana lalam-pandrenona mifanaraka amin'ny fitantanana eny fotony na ny eta fédéral ary entina indrindra hamelomana indray izany ady efa natao izany. Fa efa tsy maro toerana intsony ity fitondrana ity hoy ny mpanao politika. Manamafy izany ny fisaraham-bazana mateti-piseho tatoato izay mila manova famindra ny fitondrana raha tianany isin'ny fampandrosoana atao anatin'ny fotoana fohy sisa itondrany. Mbola avotra Sondrabe sy Andry Rakotomalala hatrany. Hita mibaribary manoloana ny ady la politika misy eo amin'ireo mpikambana mandrafitra ny fitondrana amin'izao fa tsy nisy fiomanana sy fanady adiana lalina hampandroso ny firenena araka ny nampanantenaina ny fotom-pijoron'ity fitondrana ity. Ahilika amin'ny hafatrano ny olana ary tonga hatramin'ny hoe fanaovana valifaty politika indray amin'izao fotoana izao. Aty amin'ny fanoherana tsy manao vengeance politique. Misy ny vengeance politique dia zareo samy zareo amin'ny fitondrana zany. Dia efa mipoitra zany le tsy fifankatiavana, le fisaraham-bazana satria inona ny antony? Tsy hevitra iraisana na tonga ny fitondrana io fa calcul kajikajy ny olona maro. Fa tsy dia misy foto-kevitra tena hoe ianteherana ka rehefa tsisy le foto-kevitra ianteherana dia lasa hoe aiza ny fihinanana. Fitondrana efa ambavatevana no misy amin'izao ny mpanao politika ary tsy manana fahefana hampandroso ny firenena intsony. Ka io fitondrana en déclin, fitondrana efa andeha ho faty zay ny mahatonga an'io ary io tsy eto Antananarivo rery fa na any amin'ny province any nivoaka ny ady tany Mahajanga zareo samy ERD na TGV na Mapara tsy fantatro tsony zareo samy zareo ihany no mifanala baraka tena ny kabarina masom-bahoaka ny votoatiny tsy fankazahoana rehetra dia kely koa ny fotoanandry zareo hanatsara n'ilay firenena satria ao anatin'ny kabary rehetra mandeha dia ny teny anankiray mba tianay hoeny nefa tsy henontsony dia ny fampandrosoana na ny développement. Miboridana tanteraka Andry Rajoelina anaovan'ireo ekipany azy amin'izao fotoana izao. Mihena toerana toy ny fihenantitra ireo manodidina azy satria efa lany tombotsoa fitadiavam-bola avokoa. Mihamafy ny fiainam-bahoaka ary mbola ho mafy kokoa izany raha toa ka tsy manova ny famindra ny fitondrana ka mety hiteraka fipoahana ara-tsosialy ho hatrany ity mpanao politika ity. Vaolana maro kosa no afana miala ao anatin'izao krizy misy eto Madagasikara izao ho kosa nambaran'ny profesora Ralson Roger tamin'ity androany ity tara loatra nefa ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tisaorina loatra ka tsy afaka ny anarina na inona intsony. Raha vorazafy mahenina sy Manora Andriamalala. Ampopody istoerana sisa ny fanjakana ankehitriny raha milaza ho mavity izao. Ny azo tsapain-tanana aloha dia ny fahantrany malagasy vokatry ny tsy fahaiza-mitondra mitantana mijery ny sosialim-bahoaka fa matimaty ny fandrosoan'ny vahiny izay tsy mbola mety ho an'ny fahefa-mividy eto an-toerana. Fanjakana tsy azo antena intsony no eto ny paitoekarena sy mpanao politika manomboka miseho ny korontana etsy sy roa noho ny fahantrana ny tsy fandriam-pahalemana izay vokatry ny krizy ara-toekarena sy ny krizy ara-tsosialy. Tsy azo atao mihitsy ny hoe mpiseho hoe manana am-pona hoana fa tena le tombotsoam-pirenena jerena. Ka raha sanatria eny potika eto ny toekarentsika dia potika daholo tsika mianakavy 20 tapitrisa ka eo kosa ngamba tsy ekena ka le rafitra ara-toekarena napetraka mihitsy tsy tafapetraka araka ny tokony izy ka izay politika tsy nanaja ny rafitra zay no hitako fahavoazan'ndrareo tonga izy dia nitsambikina tamin'ny sehatra fahatelo foto-drafitrasa ny foto-drafitrasa indray nefa tsy le foto-drafitrasa hoe amoahana ny vokatra any ambany vohatra mba hoentina hodina fa foto-drafitrasa tonga dia ty amin'ny fisitrahana secteur de service zay tsy ho vitan'ny olona mihitsy ny sitraka aminy satria fa efa viditsika mitotongana amboarina mihitsy ny système mila miova daholo maro ny zavatra tokony hiova tokony isy rafitra ara-toekarena vaovao mihitsy mba tsy akinantsika lotsony amin'ny any velany. Avao androany nanamafy ny teo anivon'ny ONU na ny ofisy nasionaly ny tontolo iainana fa mahazo alalana ny fanamboarana ny teleferika fampandrosoana hafahafa nefa izany tsy fantatra na hitondra ho aiza na ho aiza ireto malagasy mitady sakafo hoan'ny isan'andro mitatain'andro aman'alina fa tsy anazy sary matahotra ny aina noho ny asan-dalo samihafa. Nivadika ny 20% malagasy izao ny sahirana raha nahindrahindra fa tantsaha ireo ary afaka mamokatra ny any ambanivohitra aza mitsoka aty Antananarivo.
mitoetrano kosa ny skandale ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao na tsikafy ny fandarana miara-manonja androany ny mikasika ny teti-bola natokana ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana anisan'ny noresana androany akoho ny makasika ny raharan'ny commune Antananarivo renivohitra. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Tsy mety tapitra isan'andro ahenona skandale hatrany ity fitondrana ity. Ity indray izao miteti-bola natokana ho amin'ny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Tsy mandroa akory ny maso fa io mihitsy ilay sorabola. Teti-bola natokana anaovana fifidianana izy ity, izany hoe anaovana mission any amin'ny faritra raha ity voasoratra ity hatrany. Misy fifidianana eritreretina tonga moa eto Madagasikara amin'ity taona ity. Ny teti-bola nefa dia mampiteny nimona 700 tapitrisa sy 1 miliara ariary. Anisany atao anatin'ny fandaniana raisina ohatra ity impression reliure publication mitentana hatrany amin'ny 300 tapitrisa ariary ity. Ianareo ny antenain'ny vahoaka tena hoe rafitra farany anara-maso satria lalam-panorenana ny opelantananareo arahanareo maso ny fampiarana izany hoe mifanaraka amin'izany sa tsy mifanaraka amin'izany dia sahanareo ny manao an'izao hoe ao anatin'ny fandaniana ary tsy misy élection araka ny teniko teo tsy misy fifidianana prévu amin'ity taona ity nefa io ny sorabola ao 1 milliard 460 millions d'ariary dia mety hiteny ny sasany hoe tsy marina io ny fanadiadina nataonay andro maromaro herinandro maromaro na azona ian'izao vaovao izao dia maripotitra ary raha ilainareo dia original afaka mbola ty ampelantananay ny original ny reto zavatra reto. Nitondra fanazavana mikasika ny lalàna amin'ny fety androm-panjakana ity ihany koa androany ny fandaharana amin'ny miara-manonja. Ity androm-panjakana ity izay azo lazaina fa tompony teny farany amin'ny fanapahan-kevitra eto Madagasikara satria tsy misy recours na fampiakarana azo atao intsony mihoatra ny HCC. Izy ireo anaraka izany no manao izay lalàna mifehy azy. Fa ho an'ity anivon'ny HCC izy ihany no mikitikitika sy manamboamboatra azy amin'le règlement intérieur. En principe ny règlement intérieur mazava tsara mihitsy ary io manahirana anatin'le lalàna malagasy io satria tsy azo idivirana le avoakan'le HCC izy ihany mpitsara izy mpanapa-kevitra izy ihany manao amin'izay tiany atao eo ka na miteny ery izy hoe pacte de responsabilité de manginy ianao satria tsy afaka mitory azy ianao tsisy rekoritsony ataonao aorianan'izay rehetrarehetra zay le HCC satria tsy azo ivalozana kanefa le izy tsy mifanaraka ny lalam-panorenana. Raha miteny ery izy hoe normal ty gouverneur ty arakaraka izay pitsopitson-dalàna tiany atao eo dia mangina ny rehetra satria tsisy recours après le HCC. Dia ohatran'izay raha miteny ary izy hoe eny ary ty statut de l'opposition ty opposition démocratique izy voalaza ny article 14 en constitution fa misy tampoka an'ty 2021-06 ty opposition parlementaire dia mbola kitiany tampoka indray le izy extra parlementaire indray avy eo fa zao tsisy manteny rehetra fa mangina satria niny io no amasinina no mena andraikitra lehibe tao amin'ny firenena ka na manitsaka io na io manao ino moa zany tena tiako tenenina amin'izay hoe tena fanolanana n'le constitution ambesana dia mangina ny rehetra satria zay le HCC. Ankoatra ny resaka HCC anisan'ny loha hevitra noresany miara-manonja ihany koa ny mikasika andrarany CUA sy ny fanamariana ny datiny 7 Martsa. Ny fandarana Global News sy ny fandarana ahoana marina avy hatrany no arainao aorin'izao fampirahalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarainao ny horonan-tsary mitondra lohateny hoe Cowboy et Alien. Ny sampana fampirahalam-baovao dia misaotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso amin'ny ora masatra indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.